Nampitandrina manoloana ireo resaka mandeha amin'ny mety ho fitsim-pahapitokisana any governemanta sy ny fanalana ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena, ny Premier ministre Tsek Christian sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamahasoa Christine. Tsy tsara ho an'ny malagasy sy ny firenena izany satria mila fitoniana ny fitondram-panjakana, hoy ny Premier ministre nandritra ny lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana teo anivon'ny anteny miram-pirenena androany talata. Tokony hiara-hiatrika ny loza manambana toy ny rivo-doza, ny ady any Rosia sy Ukraine ary ny valana aretina isika, hoy ny nambarany. Talohan'io moa dia nilaza Razanamahasoa Christine fa ny tombontsoa ambony firenena no tokony ho atao lahara-pahamehana. Tokony hodinihana tsara ho izy ny vokatra alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Nangataka ny siny fifampiresahana eo amin'ny samy solombavam-bahoaka ihany koa ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Azo arenina ho izy ny tsy mety atao ny tompon'andraikitra na eo anivon'ny anteny miram-pirenena izany na eo anivon'ny fahefana mpanantanteraka. Namoaka ny drafitra entiny ho amin'ny fifanitsanana hiadina ny ho tompon-dakany Afrika 2024 i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Bary any Madagasikara, ary manana ny herizika ny hatafiakatra ny ekipam-pirenena amin'ny dingana famaranana amin'ny CAN any Côte d'Ivoire. Avondrona ao anatin'ny ekipa ireo mpilalao tranainy sy ny tanora, araka ny nambarany nandritra ny fandaharana Talon d'Afrique tao amin'ny Canal Plus. Ilaina ho izy ny efa teo, saingy ilaina ihany koa ny tanora. Ny fandray an-trano tamin'ny akamaroan'ireo mpilalao ny tenany anandritra izay fotoana lavalava izay araka ny nomariany, ary mety havita tsara kokoa noho ny tamin'ny taona 2024 aza ny Barea ho izy. Vonina ny ekipa ary azo antoka ny andresen'ny mpifanandrina toa ny Ghana, Angola ary Afrika afovoany. Napetra no tanjona ny hatafitany Madagasikara fandroany indray any amin'ny CAN. Ezaka anao izay azo atao ahafana manatanteraka izany izy, hoy ny nambarany. Ny iray jona izao ny eo amin'ny Ghana ny Barea any Accra, fa ny 5 jona kosa no hifanandrina amin'ny Angola etsy Mahamasina io ekipam-pirenena malagasy io. Eo amin'ny laharana fa 7 amin'ireo firenena 20 maneran-tany no misy any Madagasikara eo amin'ny resaka fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety, araka ny filaharana navoaka ny Reporters sans frontières androany talata 3 Mei. Ny emotra toerana 170 araka izany Madagasikara raha toa ka tany amin'ny laharana fa 750 no nisy azy tamin'ny taona 2022. Nidina ho 750 faingo aotra 2 amin'ny 100 raha toa ka 170 faingo 470 teo aloha ny noty azon'ny Madagasikara. Voasokajy ao anatin'ireo firenena misedra olana araka izany ny firenena malagasy. Anisan'ny napidina be ny noty ny Madagasikara moa ny fanavozana ara-metodolojia nataon'ny RSF sy ireo vondrony manam-pahaizana nanomboka ity taona 2024 ity. Nanambara moa ny Ministeran'ny Serasera sy ny Kolotsaina fa mampisalasala io valin'ny fanadihadiana io satria na ny RSF manokana aza dia nanamarika tao anatin'ny noty manokana namperahany tamin'ny fanadihadiana io ny fanovana ny fomba fanaovana ny fanadihadiana. Tokony asiana fandinihana lala ny fampitahana ny filaharana tamin'ny taona 2022 sy tamin'ny taona 2022 ity raha ny voasoratra ao amin'ny tranokalan'ny RSF ho iatran'ny ministera. Nilaza moa ny minisitra Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatina ny maraina teo fa malalaka ny asa fanaovan-gazety nanomboka ny taona 2022. Tsy nisy mpanao gazety nampidirina ponja noho ny asany teto Madagasikara ary tsy mbola nisy hainao manjerina katony fa hoe manohy tohina ny fitondrana nanomboka ny taona 2022 ho iatran'ny nambarany. Malalaka tamin'ny fitrandram-baovao izay ilainy ho izy ny mpanao gazety ary anisan'ny ezaka lehibe natao ny fanomezana ny fahaleovantena ny ho lavitra.